Amzay politique azy hatrany dia tsy vahaolana ho an'ny firenena ny commission électorale indépendante. Débat de fond no ilain'ny firenena ametrahana ny socle démocratique, ny constitution, ny statut de l'opposition ary ny financement ny parti politique ireo zay mahatonga hatrany ny crise eto amin'ny firenena. Deo jerentsika ary ny fanadidina. Teza manokana dia milaza fa tsy vahaolana velively mihitsy ny fisian'izany commission électorale nationale indépendant zany. Ny zava-dehibe ilaina dia tokony misy ady-hevitra débat de fond ifanaovan'ny parti politique rehetra eto Madagasikara mba hametrahana socle démocratique na fototra démocratique tena maro tombona tsara. Anisan'izany constitution tena idiny hevitra tsara mihitsy, anisan'izany code électoral zay fampana lava, anisan'izany loi sur les partis, statut de l'opposition, financement na parti, ireo foana ne mahatonga ny ady eto amin'ny firenena ity, mahatonga an'ireny alternance musclé lava eto ireny satria tsy fanarahana tsy mipetraka tsara araka ny tokony izy zay socle démocratique zay. Ny CENI volet kely anankiray fotsiny ao anatin'ny code électoral io CENI io, voasoratra tao amin'ny 4e république amin'ny constitution izy io, fa tsy mahavahaolana mihitsy io raha ny tena marina izy io CENI io dia structure démocratiquement sous-développée ho an'ny pays sous-développé ny milana io fa ny olona raha tenanao élection araka ny tokony izy ianao atenanao démocratie araka ny tokony izy ianao dia tokony mametraka an'ilay socle démocratique eto Madagasikara, constitution, code électoral, loi sur les partis.